Faly miarabantsika rehetra rery mpianoavana tafaraka eto isika hiaraka anao izao fiarahana mianatra ny tenin'Andriamanitra ao anatin'ity andiam-pianarana ny tenin'Andriamanitra mitondra ny lohahevitra hoe dia izany tokoa ve ity. Tena ny tenako fa nahalinanao sy nahasoanao izay rehetra efa nambara ny irina dia mbola homban'Andriamanitra ianao ary ho tahiny hatrany hatrany. Andeha isika hivavaka mialohan'ny idirantsika eo amin'ny lohahevitra manaraka izay entintsika mamarana izao fiarahana izao indray androany. Ataontsika hivavaka ary tampoka. Rainay izay ny an-danitro misaotra noho ny fitiavanao famindrapo-atolotra ao anay ka mbola afaka indray izay amin'ity fotoana ity hiara-hianatra ny teninao. Mangataka ny fahazava-tsaina avy aminao izay Tompo ary mangataka ihany koa ny fiasan'ny fanahinao mba hahatonga ny teny tsy handalo fotsiny aminay. Momba anay manatrea izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Hoy ny soratra masina ao amin'ny Joba 4:12. Ny olona tera-behivavy dia vitsy andro sady votom-pahoriana. Vitsy andro sady votom-pahoriana. Hoy ihany koa ny fanambaran'ny soratra masina ao amin'ny Salamo 1:7 sy ny 10. Indray misety fotsiny dia mifarina ny taonanay. Tsy maharitra fa tsy 70 taona izany na 80 taona ho an'izay matanjaka. Kanefa asa sarana sy zava-poana ny vokany, mandalo vetivety tokoa izany. Raha ireo andalan-teny soratra masina ireo rehefa malala no dinihana dia toa zavatra ratsy avokoa na mampalahelo ny zavatra iainantsika. Loza, eny fahafatesana koa aza, mety ranomaso vokatry ireny toe-javatra mampalahelo ireny, mety ho tebotebo vokatry ny toe-javatra lalovana sy tazana, tebotebo noho ireo loza voajanahary na toe-javatra misy araky ny toetrandro. Eny mety fahantrana koa izany. Mety ho herisetra ihany koa vokatry ny tokantrano izay mety ho ratsy orina na koa mety ho famonoan'olona sy fahaketrahana ihany koa aza. Fahaketrahana mety hiteraka famonoan-tena ihany koa indraindray. Reny rehetrarehetra reny dia iainantsika sy lalovantsika isan'andro mety efa nakasika ny eritreritrintsika ary ny ray tamin'izy ireny. Rehefa malala ny lohahevitra androany dia miresaka amintsika manao hoe roviana no hifarana ny alahelo. Roviana no hifarana ny alahelo. Andeha ho jerevantsika hoe dia ho tandravati-koditra ny olombelona ve ny faharatsiana? Dia ho tandravati-koditra ao amin'ny olombelona mandrakizay ve ny fahasimbana? Andeha hiverina ny am-piandohana foana isika. Ahoana no nanaovan'Andriamanitra ny zavatra rehetra? Raha namoron'Andriamanitra dia izao ny fanambarana hita ao amin'ny soratra masina ao amin'ny Genesis 1:30. Ary hitan'Andriamanitra izay rehetra nataony. Fa indro tsara indrindra izany. Rehefa nanao ny dingana rehetra tamin'ny famoronan'Andriamanitra ao amin'ny andro voalohany dia ity andalan-teny ity no miverina manao hoe ary hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Tsara izany. Miverina inenina io andian-teny io manao hoe hitan'Andriamanitra fa tsara izany. Fa rehefa vitan'Andriamanitra kosa ny olombelona tamin'ny andro fahaenina dia hoy ny fanambarana hitan'Andriamanitra fa tsara indrindra izany. Ny tiana hambara rehefa malala dia izao. Ny drafitr'Andriamanitra tany am-piandohana dia fahatsarana. Ary izay no nahatonga azy nandrara ny olona tsy hihinana lay voankazo mba tsy hahalala ny ratsy izy fa ny tsara ihany. Mety hiteny ianao manao hoe
ka raha tsara fotsiny ve ho tsara e ry havana satria ny sainao efa mahalala ny ratsy dia tsy hainao intsony no miaina amin'ny zavatra tsy ho ratsy fa Andriamanitra dia nanao ny zavatra tsara ary io faharatsiana io dia niditra vokatry ilay tsy fahafahan'ilay vehivavy ny fitsiriritana tao aminy tamin'izay fotoana izay dia voasoratra hoe voahozona ny tany noho ny nataonao matso ny lehilahy rehefa voahozona ny tany dia nampanaten'Andriamanitra fa tsy hijanona amin'izany akory nolazainy mazava tsara fa isy ny taranaky ny vehivavy anankiray izay amonjy ny olombelona amerina ao amin'ny olombelona ny tsara izay efa nisy tany am-piandohana farava ary io taranaky ny vehivavy io dia Kristy izany io no anangana zava-baovao ary zao fampanantenana nomeny ny taranak'olombelona indro avaoziko ny zavatra rehetra ary hoy izy manambara manao hoe soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo Apokalipsy 2:1-2 indro avaoziko ny zavatra rehetra entitra ny tenin'Andriamanitra mazava izany tsy maintsy ho avaozy ny zavatra rehetra mahatoky sy marina ireo teny ireo rehefa malala zava-dehibe ifanambarana io ary io fanambarana io dia iloava ny tenin'ny Kristy mazava tsara ao amin'ny Tesalonianina 1:4-5 ny ilazany azy manao hoe fa ny tenan'ny tompo no hidina avy any an-danitra io teny fanambarana io dia efa nilazainy mialoha tamin'ireo mpianany ny amin'ny fidinany ety ary zao ny lazany rehefa hiakatra izy manao hoe raha andeha aho dia ho avy indray ka handray anareo any amiko ka izay hitoerako no hitoeranareo koa io fanambarana io dia averiny amintsika rehetrarehetra andeha aho ka ho avy indray Jaona 4:7 ary aka anareo ary any amin'izay toerako no hitoeranareo koa mazava izany amin'io fotoana ieviny io dia lazainy mazava tsara fa fiaviana sarobidy izany fiaviana ilazany amin'ny olombelona izany fa fotoana anankiray izay entiny mampafantatra ny olona ny amin'ny fitiavana izany fanontaniana mety hipetraka aminao dia zao hoe raha isy izany fiaviana izany iza no ahita azy miafina ve izany sa manakory isika dia ny tenin'Andriamanitra no entsika manazava ny zavatra rehetra hoy ny fanambarana manao hoe amin'izany andro zany dia iseho amin'ny lanitra ny famantarana zanak'olona ka hitomany ny firenena rehetra ambonin'ny tany ary ahita ny zanak'olona avy amin'ny kery sy voninahitra lehibe eo amin'ny rahony lanitra izy ny firenena rehetra ambonin'ny tany no ahita azy tsy miafina izany fotoana izany ry hava-malala i Jaona dia manambara ao amin'ny Apokalipsy manao hoe ny maso rehetra ahita azy ny maso rehetra ahita azy ity fiaviana ity dia fiaviana hitondra valy ny masoa ny olombelona hoy izy rehefa miteny ilay teny Tesalonianina 1:4-5 ny tenan'ny tompo no hidina ary ny maty ao amin'ny tompo no hitsangana aloha izay vao isika velona ka mbola mitoetra no akarina hitsehina azy eny amin'ny habakabaka dia hoany amin'ny tompo mandrakariva isika lazainy mazava tsara izany ao anatin'izany andalan-teny izany fa io fotoana io izay nanana lahelo kanefa ao amin'ny tompo na ao amin'ny Kristy ny fiainany dia ho akarina
ka ho any amin'ny tompo mandrakariva izy. Ary ny apôstôly Jaona ao amin'ny apokalipsy 2:21 dia milaza manao sambatra sy masina izy ireo. Ny fanontaniana mety hipetraka dia ity hoe dia hanao ahoana ary zany ny ety ambonin'ny tany aorianan'io fotoana iakaran'ny olona any an-danitra eo. Iza no eto? Inona no zavatra iseho? Inona ny anjony sisa eto? Raha oviana no avozin'Andriamanitra ny zavatra-drehetra. Rehefa malala ny soratra masina dia manome fanazavana ao amin'ny apokalipsy 2:21 ary hitako fa indro nisy anjery nidina avy tany an-danitra, nanana ny fanalahidiny lavaka tsy hitanono sy gadra lehibe eny an-tanany. Sambotra drakona izy, ilay menarana ela dia vory Satana ka namatotra azy ary fitaona. Lazay ny mazava tsara izany fa hiakatra ireo nanantena sy nino teny fikasana. Fa eto amin'ity planeta tany ity kosa dia izao, higadra eto ny devoly, hitoetra eto izy, ary ny mampigadra azy dia satria nahoana? Foana ity tany ity, tsisy nininona eto satria ny maty izay tsy niaraka tamin'ny tompo dia tsy mbola mitsangana. Ary dia hiverina ilay toe-javatra nisy tany am-piandohana manao hoe ary ny tany dia tsy nisy endrika sady foana. Foana ny tany. Kanefa tsy aharitra izany satria arivo fotoana monja. Dia izao ny voasoratra, apokalipsy 2:27-29, ary rehefa tapitra ny arivo fotoana dia voahana Satana ka ho afaka amin'ny tranomaizina izay ny firenena izay ny toerana izy ka amitaka ny firenena sy ny vazantany efatra. Ahoana moa no hoe ahafahany mamitaka indray? Satria amin'ny fotoana izay amanany Satana io, miaraka amin'izay dia izao ny zavatra misy eny an-danitra. Ary nahita fa indro ilay tanàna masina dia Jerosalema vaovao dia nidina avy tany an-danitra avy tamin'Andriamanitra vahoomana tahaka ny ampakarina efa miaingo eo amin'ny vadiny. Izany hoe amin'ny fotoana izay amahanany Satana figadranana dia hidina ilay tany nampanantenana ilay Jerosalema vaovao, ilay misy ny fanavaozana izany. Amin'izay fotoana izay dia ho foazin'Andriamanitra ireo maty rehetra. Ary ny maty rehetra amin'izay fotoana izay dia ho feno sy hanenika ity tany ity. Ary anana fikasana ratsy indray izy ireo. Rehefa mahita ny voninahitr'Andriamanitra izy dia iankohaka fa tsara Andriamanitra. Kanefa vetivety foana dia hiala ao amin'izany toe-tsaina izany ka hiverina ao amin'ny fikasan-dratsy. Ary dia hevitra izy ireo fa tokony ho ravana io tanàna io, tokony ho alaina io tanàna io. Kanefa amin'izay fikasana izay indrindra dia handatsaka afo sy ny faharavany an-danitra Andriamanitra. Andany azy. Ity teny hoe mandany ity dia teny mazava tsara. Ngambany tsy hisy olona hiteny manao hoe rehefa nohanina ny vary tao ambilika lany dia hoe mbola maniditsidina any izy na mipetrapetraka any. Fa levona any ekipo ary dia tsy hita tsy ny mahavary azy. Dia tahak'izay ihany koa ny olona amin'izay fotoana izay rehefa hilatsaka ilay fariafo na ilay afo solofara dia andany azy. Levona tsy misy intsony izy ireo. Ry havana, amin'izao vaninandro izao dia miantso anao Kristy. Milaza aminao izy fa avaozy ny zavatra rehetra. Saingy izao, raha navao izany izy dia tsy tiany ho diso anjara amin'izany toerana fanavaozana izany ianao. Tiany hanana anjara amin'izany ianao. Hoy izy, soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Tsisy fahafatesana intsony, tsisy alahelo intsony. Apokalipsy 2:20-21. Izany no iren'Andriamanitra ho anao. Tsy ianao manaitaina, tsy ianao malahelo, tsy ianao kivy intsony, fa ianao ilay misy ny fanantenana mandrakizay. Dia hoy ny fanambarana, ankehitriny izay velona kamino ahy dia tsy ho faty mandrakizay. Tsy aran'ilay fahafatesana faharoa ianao raha velona kamino an' Jesosy androany. Ava malala.
miantso anao Andriamanitra. Averiny aminao lay afatra hoy izy, tsy sitrak'Andriamanitra ny iverenany fahoriana fanondroany, tsy sitrak'Andriamanitra ny iainanao anatin'ny fahoriana, fa hoy izy, aoka izay mangetaheta ho avy ka hisotro maimaim-poana eo amin'ny ranonaina. Apokalipsy 2:20. Miantso anao Andriamanitra, miantso anao izy, manatona azy. Ekeo ho tompo sy mpamonjy anao Jesosy, satria izay manana ny zanaka no manana ny fiainana, fa izay tsy manana ny zanaka no tsy manana ny fiainana. Hoy izy, Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka mba hanameloka izao tontolo izao. Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka mba hanameloka izao tontolo izao. Rehefa malala, tsy ny hanamelako anao na ny ranan'i Jesosy, fa ny hamonjy anao, ny hanome anao ny fiainana mandrakizay, tsy hiara ny fahafatesana mandrakizay. Satria ny fahafatesana faharoa dia ilay filazahan'ilay fariafo mandevona ny ratsy rehetra, ary tsy tiany ho isan'izany ianao, fa isan'ireo sambatra sy masina ka nananjara amin'ny fitsanganana voalohany. Ny tompo hitahanao, hitahiry anao, hiazona anao mandrakarivo. Andeha hivavaka isika. Misaotra anao Andriamanitra raha nomenao anay ny teninao. Misaotra satria nampahazavanao sy nomenao toromarika izay. Eny Andriamanitra, ny tsara tokoa no irinao anay, ary tsy sitrakao ny iainanay amin'ny faharatsiana, koa sotomoanao mandrakarivo izay Andriamanitra. Tehirizo anao hatramin'ny farany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Saotranao ry hava-malala raha nanaraka iny andeha mpianarana ny tenin'Andriamanitra iny ianao. Dia izany tokoa ve? Eny tokoa, ny zavatra tsara no irian'Andriamanitra anao. Ka iriny ianao, andeha ho amin'ny tsara. Ny teniko dia izao hoe, ny tompo hitahanao, hiaro anao, homba ny fiainanao manontolo. Mandram-piona, mandram-pitafa indray, ary samy hotahian'Andriamanitra ny isika rehetra.